rehetra hiarabana ny vehivavy amin'izao andro ny vehivavy androany izao. Rota any amin'ny pejy 720 rota toko 7 ka ny andininy 9. Rota toko 7 ny andininy 9. Rehefa hita ao ambanin'ny masosika ny teny ho an'ny lehilahy rehetra ozy tony zany mba mirary soso miarabany vehivavy na ny eto na ny seto miara mamaky izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao ny hoe koa ankehitriny anaka aza matahotra ataoko aminao izay rehetra angatahinao fa fantatr' izay rehetra eo an-tanànany fireneko fa vehivavy tsara ianao. Amen. Zay no tenin'Andriamanitra hiaraban'ny fiangonana anao rahavavy amin'izao andro ny vehivavy izao. Mahefabe mandrakariva amin'ny fiazakazahana eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ary ny faniriana i vehivavy dia amin'ny fotoana rehetra manomboka izao mba ho ny lehilahy indray no maro noho ny vehivavy eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra ihany koa natratra an'ity fotoana androany ity. Ho alefantsika eo ny tenin'ny dadany izao famelohan'izany raha ny tena izy araka ny faniriany sy milazainy ny etaetany dia i dadany tokony nanomboka ny fotoana androany. Fa noho ny asan'Andriamanitra nalehany raha ny fikasana dia tokony raha pitso maraina izy no andeha fa noho ny aratsy ny lalana noho ny fahitantsika koa ny amin'ny efa taona ny ray aman-drenitsika ary ny famonjena ny fotoana raha pitso maraina amin'ny 7 any amin'izany asan'Andriamanitra ho alehan'izany dia tsy maintsy niala androany ny ray aman-dreny nametraka ny fialantsiny ary nametraka ny solotenany eo anivon'ny Braofobe sy ny ekôly biblika hiaraka amintsika eto androany. Na izany ara napetraka dada amintsika ny teniny androany rehefa vonona ny ao amin'ny lafiny ny teknisianina dia ho alefantsika hoenotsika ny afatra napetraka dada ho antsika amin'izao fotoana lehibe fanokafana an'izao zomafana vozana sy fampiorenana ny finoana eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana izao. Mandrapiky kenikeny ny teknisianina mametopy kely rehefa tena vonona ny antony fotoana nanatanterahana an'izao eto anivon'ny FPVM Taninanandrano dia ho ampitomboana trany ny fotoana ahafahantsika mandray ny fampaherezana ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina. Mety mantantsika hoe inona moa no mampiavaka an'izao amin'ny fotoana rehetra na ny fampianarana soratra masina na ny asan'Andriamanitra na ny zavatra rehetra. Ny voalohany loha ny zavatra tena notsindrin'ny dada dia ny hoe ny fotoana tanterahana ny zoma dia tsy fotoana fotsiny hitenena ny ety amin'izay ray aman-drenitsika rehetra hitarika ny fampianarana na hitarika ny fanazavana ny rehetrarehetra ety fa fotoana misy fotoana andraisantsika solotena avy any amintsika anjara. Ny faharoa manaraka izay dia ny fotoana isaky ny zoma ohatran'izao dia ho arahana foana ny vidéo projecteur na ho arahantsika amin'ny ahalalantsika ny tena zava-misy marina hoe raha miresaka momba an'izao dia ho hitantsika tsara eo ny zavatra mifanaraka ao anatin'izay. Manahoana izay eo amin'ny resaka toe-bata na manahoana izay amin'ny resaka ara-panahy manoloana izay amin'ny zavatra maro samihafa dia hifanaraka eo foana zany ireo zavatra ireo. Ny antony fahatelo dia izao hitezana antsika rehetra. Tsy hoe nanitsika akory ka maninona no tezaina fa fitezantsika voalohany indrindra ny ara-panahintsika mba hitombo hatranytsika amin'ny finoana hitombo hatranytsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy ihany koa ny fitezana eo amin'ny ara-nofo mba hahafahantsika tena mitaiza
hoe aiza marina no fitezantsika ny zanantsika hitezantsika ny tenantsika andehanantsika amin'ny fanatonana an'Andriamanitra ary indrindra efa akaiky ny farany manahoany zasy ianao raha ndeha hiatrika an'izany farany izany. Mety misy ny farany iaraisan'ny rehetrarehetra fa misy koa ny farany iomanany tsirairay avy eo anivon'ny fiainany tsirairay avy. Manoloanan'izany dia ny fotoana somary ivatak'izao dia tsy ho fotoana hoe fiksa fotsiny hoe ho fampianarana zavatra ray fa iovaova ny zavatra iseho ao anatin'izao zoma fanavozana sy fampiorenana izao. Efa nambara tamintsika hatrany mety misy ny fotoana iresantsika miresaka hiaraka amin'ny dokotera maromaro tsika. Misy fotoantsika hiaraka amin'ny resaka momba ny tokantrano dia ireo mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny mahafantatra afaka nazavantsika momba n'izany tokantrano izany. Satria ny tokantrano dia betsaka ny olana miseho ao anatin'ny tokantrano. Iresakitsika amin'ny fitezana, iresaka zavatra be da be ary raha misy avy any amintsika any ny etaetapontsika hoe mba zao indray, mba tiana ifampiresahana fa mavesatra aminay dia hodiniana ny fanatanterahana ireny rehetra ireny. Toy izay amin'ny ambangovangony ny antony izao zoma fanavozana sy fampiorenana izao dia isorantsika be da be an' Jesosy natanterahana izany fotoana izany ka ho fisorantsika azy ndao tsika hitehaka mafy be voninahitr'Andriamanitra natanteraka somatsara an'izao fotoana androany izao. Mbola tsy vonina ny ao amin'ny lafiny teknisianina dia melohan'izay dia isorana anareo ray aman-dreny eo anivon'ny brafobe solon'ny Pasteur iraka lora. Isorana anareo ao amin'ny école biblique izay mpitarika ny école biblique Pasteur Alain tonga eto manoloana n'izao fotoana izao satria izy tia asan'ny FPVM, fampianarana ho an'ny FPVM ka dia makasitraka tompoko amin'ny fiarahana miasa ao anatin'ny fiazakazahana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny alohan'ny rehetrarehetra dia ame fitenenana foyan'izy ireo tsika satria fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny androany dia ho atolotritsika an'izy ireo ny fitenenana amin'izao fanombohana amin'ny fomba ofisialy izao. Misaotra ny tonia nanome ny fitenenana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo riavana. Efa ela no naniriana ny sin'ny fiaonana tahaka an'izao. Tsy ato amin'ny fiangonana eto amin'ny fitandremana ny Taninanandrano ihany, fa samy manana ny fandaharam-potoanany moa ny isam-pitandremana. Mahavelom-panantenana mahita antsika marobe tonga eto tahaka an'izao. Fiteniko matetika ty riavana, ampietreretana antsika ny fanompona an'Andriamanitra tsy ny fanombohana ny zava-dehibe fa ny famaranana. Fa zay maharitra hatramin'ny farany zay no vonjena. Engane naroviana atongavan'ny tompo eny amin'ny raho an-lanitra, naroviana koa mitonga ny fetrandro elantsika ety samy manana n'izany ny tsirairay avy amin'ny 2049 ohatra mbola ohatran'izao ihany na mihoatra noho n'izao ny olona tonga mianatra soratra masina. Fampieritreretako izany. Zava-dehibe eo
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a manerana amin'nosy zao tontolo zao FPVM miasa ry anaranareo a misaotra anareo be deaibe a manaraka an'izao fampianarana izay voahatomboka izao. Ny antony manko a izao fampianarana vaovao zao a de zao fantatsika daholo fa ny tanora de tena tia andrakandrana na mitoka na misigara na fijangajangana ary ny sasany raha mamenatra mihitsy na fa 14 taona 15 taona de efa bevoka daholo manala zaza zany rehetrarehetra zany a sy ny sisa tonga hatrany amin'ny fitaizana ny ankizy ao tokantrano ny amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tena tsapa mihitsy fa tena banga mihitsy zany amin'ny FPVM ka mampiherikerika ny sasany hoe ahoana ny zanaka iny brikatsy brikary mba misy fomba ve mba hitaizana azy na farafaratsiny iarahana mitaiza ireny zaza ireny. Zany a no antony isin'izao fampianarana ndre mandesaky ny zoma tapabolana izao mba ahitatsika ohatra hoe ahoana zao ny soratra masina momba ny toka sy ny sigara sy ny rongony satria tiany tanora zany de alesina projecteur zany zavatra zany a hita maso mihitsy hoe zao ny vokatra ny sigara zao a ny simba ao anatin'ny taovatsika raha mifoka sigara tsika na misoron-tokotsika ary raha tsy misy an'izany sary zany tsika tsy tonga saina mihitsiny fa dia mangataka atsika rehetrarehetrarehetra mba samy hitodika am'izany fampianaran'izany tontolo na ny ray aman-dreny na ny zanaka de mba hanolontsaina anay rehefa aveo hoe ity zavatra ty a hitanay fa tsy ampy na ity zavatra ty a hitanay fa tsy mety de isy am'izay a ny fandraisana anjara fitenenana na ianareo metraka fanontaniana de zay mamaly na izay indray mametraka fanontaniana aminareo ray aman-dreny a de nareo mamaly zay vo idirana ny soratra masina am'izay hoe hitanareo am'izay ry fa marina ny teny soratra masina momba an'io zavatra io araka ny teny soratra masina manko a de fanitsiana zay diso zany adiditsika mihitsy kristiana fanitsiana zay diso fandraisen-dahatra mba ho tena zanak'Andriamanitra tokoa amin'ny famasinana itsika sotra taoko dia mba hireza daholo tena Andriamanitra tompoko. Misaotra any dada amin'izay afatra izay a misaotra anareo ray aman-dreny a eo anivon'ny Brafobe sy ny école biblika amin'ny fiarahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy a ny fotoana androany. Ny ray aman-dreny mpitandrina hiaraka amintsika amin'izao fanokafana ny fampianarana androany izao a dia i Pasteur José Alain mpitiavana ray aman-dreny no angatananao a ho tsangana kely warabaina rehetra. Makasitraka ray aman-dreny amin'ny fiarahana miasa sy ny fiazakazahana eo amin'ny asan'Andriamanitra rehetra atsoina andro dia andro atsoina alina dia alina ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia ho atolotritsika any Pasteur José Alain ny fanatanterahana ny fotoana rehetra reto ray aman-drenitsika reto kosa dia ho tsofintsika rano satria mbola be da be andraikitra miandry anazy ao ambony ao amin'izao fotoana izao moa tsika dia ao anatin'ny fanofanana ny D2 ny fanomanana rehetra momba an'izany dia misaotra ray aman-dreny ny fahafoizana fotoana tamin'ny fiarahana teto misaotra tompoko dia hanomboka tsika amin'ny fampianarana iarahana amin'ny Pasteur sosiala. Dia raha mety ny angatahako kely mba somary atodika amin'ny sopirana kely angamba ito satria ny olona ato ohatrany tsy mahita
dia mba hahodina kely sana manamarika amintsika mandra-panodina ny kely a ny ao anatiny birao maharitra ny birao any fiangonany eto Taninanandrano a ny birao any dekona sy ny dekona rehetra ny F7 ny firaisan'ny sampana ary ny entité rehetra ato anatin'ny fitandremana dia makasitraka antsika rehetra ny amin'izao a fiarahana mivavaka ifampitatana antsika rehetra izao a ho any an-danitra misaotra tompoko. Raha emitra kely dia ahodina. Toerana zany nareo zay ahitany e zay nga mametimety kokoa manamboatra toerana zany tsika ohatrany hoe raha vaty nareo tsy raha tena tsy mahita dia afaka manamboatra toerana mivadika makato na ny avaty koa afaka maka toerana mandeha mivadika makatsy izy dia amizay tsika mahita tsara mihitsiny ato mantsy misy zavatra ao alifako ato dia zay a manamboatra toerana aritsika o mandro sorepanaratony Jesu zay no baiko hoe zay tieto mbola misy malalaka sotsika ka mandro so Jesosy o Jesosy tompono mibaiko mandro ray sokaro e ray sokaro tsay miara o miangay manao na dahotsika rehetra tompoko salama ono a so dia efa mirava amizay tsika efa tsy ho dada misy hoe tsy ao ve dada dia lasa io dada makelikely io veny io dia lasa eny tompoko efonana fa noho ny amin'ny fandaminana dia dada zany tsy maintsy nandeha mialoha fa amin'ny fotoana mampety azy rehefa zoma ohatra zao dia mety tonga tamika eo izy a fa miza foana tsika ho tonga arak'izay tratra zany dia izaritsika ao anatin'izay le fotoana to hoe ao amin'ny adiny ray io sisa aloha zany a ny amin'ity fanokafana androany ity inoka nefa fa andraisantsika fampaherezana hianatra soratra masintsika noho izany tsara mihitsy raha misy taratasy stylo any aminareo dia mba mandray tsika izany tenin'Andriamanitra izany taratasy stylo dia sady manampy any any fijorona vavolombelona kely a efa nijoro taminareo teto foana ny amin'ny hoe zany arary rotoana sy dia misy aminareo zao fa zay ndray pasteur fa misy zavatra ao anatiny ao resako aminareo hoe rehefa nanaova mpiandry asa atao amanjakaray a dia nasainy mipetraka dia rehefa nasainy mipetraka dia nitory teny telo hoe rahalahy reo dia leo be satria izy hoe ngaho a zangy eo a marary
maninona moa nareo no mitoriteny be ohatran'izany fa aiza nga tsisy ohatrany hoe rano na tapaka azy to de menareo miaraka amin'le zavatra resahanareo. Za zany aho mbola nanantena eny hoe misy zavatra omendry zareo eo fa zareo ny teny hoe mipetra tsara izy de eno io ny tenin'Andriamanitra. 3 andro tsy ny raharaha zay tenin'Andriamanitra ny zaraina teo mihitsy fa satria za tena sepitra be asmatika be reny mihitsy, tena hoe misy fotoana zany bataina rehefa mihetsika le aretiko de ohatran'ny kambe le meno an'le mpiandro miresaka be eo. Fa papanainy nitomany resaka tamiko nanao hoe maninona letso izy raha mba enona ihany aloha zay lazain'le mpiandry tena zay mihitsy ny angaviana, eno ihany aloha zay mba lazainy. De noho ny amin'ny papanay somary nalahelo zany de hoy zay hoe alora fa enoko ihany zay zavatra lazain'le mpiandry. De ny fahefatr'andro tena mba nieny mihitsy fa nahavariana rehefa nanomboka nieny ny teny le mpiandro nitoriteny sy nanambara tamiko teo de nanomboka ny maivamaivana be tany anatiko tany ary tsy vitany maivana ry havana fa tena tsaroko mihitsy hoe za Jesosy raha androany amin'izay no maty tao aoriana amin'ny fandrenesako an'izany teninao zany de azoko antoka ny fiainana mandrakizay. Ary tao aorianan'izay no nalalako fa ny tenin'Andriamanitra de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetrarehetra. Tsika zany mitady mirakla de zay vao mino fa ny finoana de avy amin'ny toriteny de rehefa mihaino toriteny ny olona de lasa manana finoana de le finoana amin'izay no miteraka fahagagana. Fa raha vao fahagagana no hitanao meloha mety hiteraka finoana fa tsy maharitra le finoana hita ao anatin'ny fahagagana satria tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana itsika. Noho izany ny finoana araka ny teny ao amin'ny Hebreo 12:12 zany de ny finoana araka ny teny amin'ny Romanina 12:17 de hoe ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny de avy amin'ny teny Kristy. Zany hoe raha mazoto mihaino tenin'Andriamanitra zany ny olona de mitombo finoana izy any anatiny any de le finoana any anatiny any no manetsika amin'izay ilay atao hoe hery zay efa maty tao anatiny tao. Satria mantsy efa nresahana tamintsika hoe na tonga antsika sady mandengana be de aveo maneho video aminareo rehefa aveo ny mahatonga antsika mantsy hoe lasa nararitsika nananana olana rehefa tao amin'ny saedena i Adama sy Eva de Andriamanitra nameny didiny de zao nataon'Andriamanitra azonareo inanana ny voankazo rehetra ny zavatra rehetra atao amin'ny afa-tsy tia voankazo ray ity rery ihany. Io ny aza inanana. Ny antony satria rehefa nilatsaka avy any an-danitra ny devolo Satana de nilatsaka teo amin'io hazo ray io, tsy afaka nietsika afa-tsy teo izy zany condamné. De laza Andriamanitra hoe raha vao mikitika anareo anao de ho faty ozy izy. Zany hoe te hilaza zany Andriamanitra hoe tsika olombelona de men'Andriamanitra safidy malalaka. Meninona hoe tsika safidy malalaka. Ny mampiavaka ny olona ny biby de ny biby tsy mana-tsafidy. Ny alika rehefa teo kose de maninona izy kose pera. Raha nareo zany tonga zany kose tonga de tezitrareo vandravara ngazanga mitovy amin'ny biby ny atao an'izany kose zany. Dikan'izany ny olona afaka manana fotoana andiniana zavatra no safidy. De le safidy tao io no hitan'ny Lucifera hoe rehefa teo amin'le hazo voarary izy de teo moa zany inona moa zany menarana zay nanana tanana sy tongotra de nidy natao anatin'io ihany koa Lucifera niasa tamin'ny alalan'io menarana io. De zao no nataon'ny Lucifera hoe reto olo reto de immortel sady tsy mety marary ny tsy mety manana olana mihitsy. Ny antony natonga ny olona tsy mety marary sy tsy manana olana nisy connexion mivatana tamin'Andriamanitra satria Andriamanitra ray mihitsy midina isan'andro de mifampiresaka amin'ny Adama sy Eva ao amin'ny saedena. Ry Adamo ao ianao de miresaka ahoana i Adama inona ny vaovao de miresaka ao ry zareo de vokatra le fifandraisana mivatana amin'Andriamanitra zany satria Andriamanitra tsy mety maty, Andriamanitra tsy mety marary, Andriamanitra tsy mety an'izany hoe misy olana zany. De le fifandraisana de mifamindra hery zareo de tsy netapaka mihitsy le fahasoavana atao amin'ny Adama sy Eva. Tsisy valaka mihitsy zany amin'ny hoe raha ohatra zao fomba fanoharana tamin'ny nianatra tetsika tamin'ny faran'izay ny hoe ny olona de sady vatana no fana de somary mamerina kely tsika fa efa nahita an'izay ny sasany tety mba misy sasany mbola tsy nahita. Koritianina vetrany Koritianina voalohany de zay mihitsy no hitantsika eo satria hoe ho avy Jesosy de inona ary ny zavatra ifampiresahana ao anatin'izay le hoe ho avy Jesosy izay. Efa hitantsika ty ho an'ny mpifadianina sy lefa teto fa mba tsara kosa mba mamerina ihany koa ho an'le tsy nahita de tonga de sady miazakazaka be ao anatin'izay lay fanazavana tanterahan'izay. Koritianina voalohany de toko fa 4:10 tonga de toko fa 10:10 mantsampy tsony satria adany ray latsaka eo sisy. Toko fa 10:10 de ny fa 7:70 de mety ho hitantsika eo ihany koa zay amin'ny horonan-tsary zay ho jerentsika rehefa avy eo. Koritianina voalohany toko fa 10:10 andininy fa 7:70
de raha sitrakareo a de mba miara mamaky tsika ianareo mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy elefasony hoe ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany zay le ao anatiny ao aloha zany hoe raha raisiko amin'ity stylo ty zany a raha io teny hitantsika io zany de matoa zany misy ny voaloha de misy ny faharoa zay natao hoe rehefa manambady de atao hoe za manambady tokana fa tsy hoe manambady ray satria rehefa manao manambady ray mety mbola isy faharoa fa rehefa hoe tokana de tokana ihany ny dikan'izay a io ihany zany eo ka raha vao misy miteny hoe ny olona voalohany avy amin'ny tany a dikan'izany zany misy ny olona faharoa tsara ny ahafantarantsika mpino kristianina rehetra androany fa tsy raitsika faharoatsika mipetraka io za mijoro ty roa ianao mipetraka io de anankiroa de ny olona voalohany avy amin'ny tany zany a de inona ozy izy somary mamerindesona kely tsika fa miazakazaka be fa tsika tsy hijany ela am'izay nalain'Andriamanitra zany ny tany de mivolavolainy de nataony nasiany masony de nasiany tongony de nasiany tanana ohatrany tamin'ny anao azy ao ny sofina somary nysotomony kely ny akavia de somary nyritiny kely lavalava zay de faly be izy nanao an'izay andre tiako anety olona anankiray tsy anisan'ny tiako indrindra tahaka ny itiavany ianao ihany de vita le tany fanontaniana petrako aminareo tahaka nefa niainana teto ihany tamin'ny fotoanandro fa mamerindesona inona moa ty atanako ty raha ty ve zao miako anareo de misy ilaivana azy sa tsy misy misy ilaivana azy antsipiana fa inona moa ny teny ilaivana azy stylo de misy ilaivana azy fe ty azonareo anoratana sa tsy azo dikan'izany zany raha miteny hoe ty anoraty de misy ilaivana azy sa tsy isy dikan'izany zany a ny ilaivana azy sisa de antsipiana fa ny tena ilaivana an'le stylo de anoratana raha miteny zany hoe ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany raha mbola tany fotsiny am'izao zany ny olona de mbola tena tsy de hita loatra hoe inona moa ny teny ilavana azy satria tany fotsiny am'izao le olona fa toy izy am'izay ny tapany faharoa satria tsy ampy fotoana ifampiresahana ela be tsika de tapany faharoa amin'le 47 eo ihany ny olona faharoa dia avany andandra zany hoe nisy olona faharoa tsy iza le olona faharoa fa raha ty zany le tany voalohany tsy niteny tsisy nininona mipetraka fotsiny oatra zao a mety oatra zao de nikipy masiny tsy miaina de nalainy Jehova de mifofinaina ny vavorona de lasa nisy fofinaina ka tonga olombelona zao zany le stylo vao misy ilaivana azy satria sady misy vatany no misy ny tsinainy ny atao hoe olombelona zany de hoe misy vatana de misy tsinainy ao anatiny de inona le tsinainy ao anatiny fanahy zay ny maroa atsika tsy vatana rery any fa misy fanahy de zao ny zavatra misy nefany reo vatana sy fanareo a tamin'ny andron'ny Adama sy Eva innocent moa ny filazazy tsy nanatsiny de satria io vatana sy fanahy men'Andriamanitra io de nifandray mivatana taminy de noho izany fifandraisana ny vatana zany tsy fantatrnareo na efa nilalao andremby ary rehefa milalao andremby tsika de rehefa atao ohatran'izao amin'ny andremby ny vy anankiray ka alana le andremby de lasa maninona koa le vy anankiray lasa ohatry ny andremby vokatr'ilay fifampikasoana tamin'ny andremby de mifamindra ny herin'izy ireo vokatr'Andriamanitra nyresaka mivatana tamin'ny olona de mifamindra heriny zareo ka la herin'Andriamanitra tsy mety maty tsy mety simba no tao amin'ny Adama sy Eva de rehefa nahita n'iny Lucifer de sorena manao hoe reto olo reto zany sady tsy mety maty tsy mety marary sambatra be reto inona no atao mba amitehana an'ireo de tokana ihany ozy Satana hoe zao aloha voalohany a tsy afaka tonga de amisavy an'ireo tsika nanao inan'ireo fa zao tapao aloha ny fifandraisany amin'io Andriamanitra mamery azy io de inona ny afahana manapaka azy a ataovy zay atonga azy ivily a tsy henony teniny itsony aloha fa hijery am'izay manomboko zao zany hoe ny fahotana tena voalohany amin'ny olona zany a de tsy mifijerevana an'le mpanao azy fa mifijerevana an'le asa tanan'Andriamanitra de tsy izany fa Lucifer sy ny devoly any ka rehefa nandendeha teo amin'le hazo Eva ndray mandeha de ozy izy Satana hoe anky tsy azonareo inanana azo inanana daholo ny azy de ty ony tsy azo inanana ny tady a fomba rehetra Satana zay ahafahana manao conversation amin'ny olombelona zay asa tanan'Andriamanitra fahadisoana voalohany zany ho an'ny zanak'olombelona raha vao manome fitoerana ho an'ny devoly mihitsy ianao de tsy maintsy resiny ianao zay ao ana tsara hoe efa namerina an'izany efa tamin'izay nianatra ny atao hoe hypnotisme hypnotiser olona tsotra ihany ataovy aloha zay ahatonga ny intention ny fijeriny makany aty amiko fotsiny ahatonga na ninina fotsiny mifihetsika de atao fotsiny aloha zay hijereny anahy raha vao iny foa mijery fotsiny io a tratra io zay manao an'izay tsisy valaka am'izany ny saka rehefa manenjika voalavo ny saka rehefa manenjika voalavo tsy tonga de avy hatrany de enjehany
fa diniany ela be aloha le voalavo. Zany mihitsy io zany mihitsy io diniany ela. Hypnotisen'le saka aloha le voalavo. Rehefa hypnotiser am'izay le voalavo de tsy mahetsika intsony de samborony fotsiny am'izay rehefa avy eo. Zany hoe raha vao mijery zany tsika any satana ka manome fitoeranao azy de tratra am'izay tsika. De zay na tonga antsika le nianatra manao